Hi! Nareo misy fotoana mahatsikaritra hoe rehefa ianao ilay mikotrana manao listening iny na mikotrana mihaino ireo miteny anglisy dia somary misalasala ianao hoe izany tokoa ve ilay zavatra teneniny ohatrany hoe mitovitovy nefa ohatrany hoe tsy izany ilay izy ohatrany hoe tsy ampy kely izany ilay zareo indraindray fihainoana ho azy ohatrany hoe tsy exact araka ny tokony hahainoana ho azy ilay izy. Dia zavatra tiako ho fantatrao aloha hoe ry zareo Amerikana na ry zareo efa zatra miteny anglisy dia tia manatelina litera izay satria moa zareo somary miteny aingakaingana kokoa par rapport antsika oharina amintsika malagasy rehefa miteny malagasy dia androany isika hiresaka manokana momba ny litera D na D. Ho jerentsika hoe ohatrany ahoana ny fanonana ireto teny ireto na ireto vondron-teny ireto, groupe de mots moa zany na mots. Hiresaka aloha isika momba ny silent D. Izany hoe na dia voasoratra ara ilay D ao anatin'ilay teny dia tsy tononona mihitsy satria izany règle mipetraka ilay izy hoe tsy tononona ilay D, atao ohatrany tsisy. Teny voalohany ny handsome. Handsome. Izany hoe rehefa manoratra azy dia handsome. Fa rehefa miteny, rehefa manona dia handsome. Handsome izany midika hoe bokosy no akaiky indrindra midika an'izay. Lehilahy tsara tarehy izy raha adika ihany koa. Dia raha vehivavy indray no resana dia beautiful. Vehivavy tsara tarehy na manja hozintsika. Manaraka ny Wednesday. Tsy Wednesday fa Wednesday. Wednesday. Izany hoe atao ohatrany tsisy mihitsy ilay dia iny izany. Alarobia moa izany midika an'izay. Alarobia. Ary ny farany dia ny sandwich. Sandwich no hitako hoe fanonantsika azy fa tena marina ny fanona azy amin'ny teny Amerikana dia sandwich. Sandwich. Izay momba ireny silent D ireny fa ireto indray tsy hoe règle akory ilay ho resako fa izany hoe fanona zareo azy manokana mihitsy ilay izy arak'izay hoe zareo tia mandatsaka litera izay na mitela litera izay dia ho jerentsika vitsivitsy androany. Voalohany arany dia ny friendship. Izany hoe soratana friendship ilay izy fa tonony zareo hoe friendship. Tsy friendship izany friendship. Tsisy hoe règle hozy izy tsisy hoe fananina izy lasa ohatr'izay fa ohatran'izay fotsiny no fanona zareo azy. You know what? True friendship is priceless. Izany hoe friendship. Manaraka ny grandparents. Izany hoe tsy tonona D hoe grandpa, grandma, grandparents. Somary sy vaikely ny dikany grandparents izany raha amintsika dia dadabe sy bebe. Dia ny grandma, bebe, grandpa, dadabe. Dia ohatran'izay fanonan'izy ireo manomboka androany koa izany isika dia andao hianatra tsy tonona ilay D amin'ny grand iny. Grandma, grandpa, grandparents. Ohatra hoe this is my grandma. Manaraka izay dia ny kindness. Kindness. Izany hoe fahatsara-toetra na fahatsara-panahy no dikan'izay. Kindness, tsy kindness fa kindness. Tsy tonona ilay D. Ohatra hoe a small act of kindness can really brighten someone's day. Manaraka ny around the. Izany hoe eto indray ny D amin'ilay around no tsy tonona. Around the. Izay fotsiny izany. Ohatra hoe around the midika hoe manodidina ny autour de. Hoy izany teny frantsay. They relaxed around the campfire. Izany around the. Tsy around the fa around the. Faraparany dia ny second hand. Raha tonona mitokana ohatr'izay dia second hand fa rehefa tena miteny aingana dia lasa second hand. Second hand. Tsy second hand fa second hand. Second hand izany midika hoe deuxième main hozy ny teny frantsay. Izany hoe zavatra anankiray efa nampiasain'olona teo alohanao. Ohatra hoe occasion ve izany. Mety hoe firipy ihany koa raha ohatra ka akanjo na kiraro. Izany hoe tsy vaovao izany fa efa nampiasaina. They bought a second hand car. They bought a second hand car. Tsy tonona tsoa ilay D. Dia koa isika mba hianatra hanona ireo indray izany hoe tsy tononao ilay D rehefa manona ireo teny ireo ianao na vondron-teny ihany koa. Dia afaka manome ohatra ianao miaraka amin'ireo teny izay nianarantsika ireo dia ezahinao tonona any an-tranonao any ilay izy. Bye!